io fotsika io mila tolotra an'Andriamanitra ary tokony feno an'Andriamanitra. Ohabolana 7:20 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: anaka atolory ihany fonao, aoka amin'ny masonao, andinika ny lalako, andinika ny lalako. Misy mihitsy zany izay lalan'Andriamanitra zay, sitrapon'Andriamanitra, misaintsaina ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao mifoha vao maraina ianao raha vao mifoha vao maraina ianao dia zao saintsaina ny sitrapon'Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra, anao ny sitraponao indray amin'ity androany ity. Misaotra ny amin'ny tombonandro, misaotra ny amin'ny fifaliana omenao azy, ny fiadanana, misaotra ny amin'ny fitsarana, misaotra ny amin'izay rehetrarehetra nataonao teo amin'ny fiainako Andriamanitra. Izany tokony ataontsika. Fa rehefa vao maraintsika dia misaintsaina an'Andriamanitra, vao maraintsika dia mivavaka manakina ny fiainantsika amin'Andriamanitra, tsy manana anjara toerana mihitsy ny devoly. Izay rehefa nantena tokony ataontsika, atoloren'Andriamanitra ny fotsika. Ao amin'ny Romanina 12:20 dia ny andininy voalohany dia mampirisika antsika ilay lehilahin'Andriamanitra antsoina hoe Paoly apôstôly mba atolontsika ny tenantsika ray manontolo an'Andriamanitra. Ny tenantsika, ny masontsika, ny sofintsika, ny vavantsika, izay teneny ny vavantsika io, ny fotsika atolontsika an'Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'ireo ireo ratsambatana atolontsika ao an'Andriamanitra ary ny tenantsika manontolo ny fotsika. Romanina 12:1 koa amin'izany miangavy ianareo ary rahalahy no ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotra ireo ny tenanareo, fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia izay fanompona mety ataonareo. Atolotra ireo ny tenanareo izay fanatitra velona. Ny fotsika anie zany atolory an'Andriamanitra ry havana. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly mihitsy ianao. Fa raha vao hitan'ny devoly hoe mipetrapetraka ianao, varimbarina ianao, tsy mibavaka ianao, tonga izy mitondra fanaratsy. Izany mahatonga anao kizikizitina, izany mahatonga anao tafalatsaka anatin'ny fijerevana sary maloto, mieritreri-dratsy am-pandriana, fiainana fijangajangana, ratsy toetra, lasa mipiady aman'olona satria efa nisy toerana banga zay. Lasa tafiteny ratsy, lasa nangalatra. Zany rehetrarehetra zany dia tolotsain'ny Satana daholo zany, tolotsaina avy amin'ny devoly zany, ary ny devoly mihitsy maniraka amin'ny miaramilany. Inona indray no azo tonga ny olo io varimbariana, ahoana indray no ataontsika tonga ny olo io lavo amin'ny fahasoavana, ahoana indray no ataontsika tonga ny olo io hiala amin'ny finoanan'i Jesosy, hiala amin'ny fanarahan'i Jesosy. Dia mitondra miaramila be dia be izy andrebireby ianao dia manjary tafalatsaka anatin'ny fahotana ianao. Dia ho jerevantsika ary ny ofehan'ny ten'Andriamanitra, dia ho jerevantsika ny toro lalana izay nomeny Paoly ihany. Paoly apôstôly moa dia apôstôly lehibe izay tena nahita zava-miafina be lehibe tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia manoro lalana antsika izy amin'ny epistily tokony ataontsika mba tonga ny fotsika eo, tsy takany hoe lapana seza fiandrianan'ny Satana, dia mba hatonga antsika hoe seza hipetraka ao am-potsika Andriamanitra, ary tena ho seza fiandrianan'Andriamanitra ny fotsika, lapan'Andriamanitra ny fotsika. Dia zao ny zavatra tokony ataontsika. Galatiana 5:1 tomoera tsara ary ao amin'ny fahafahana izay nanafahan'i Kristy antsika, fa aza mety ho azony ny zioga ny fanadevozana indray. Voalohany indrindra, tomoera tsara. Sika izay velona ka mbola mitoetra ao izay ny ten'Andriamanitra no akarina rehefa ho avy any amin'ny raon'andro Jesosy. Tomoera tsara rahalasy anabavy, ry kristianina namako, tomoera tsara ao nanafahan'i Kristy ianao. Aza miverin-dalana, aza mieritreritra mihitsy hoe za tsy hivavaka intsony, na hoe za hiverin-dalana. N'inona fivavahana misy anao tsy dia ilay anaram-piangonana loatra akory ny tena tiana hovizina sy ahindrahindra sy hoe mavonjy, fa ilay fifandraisanao amin'ny Kristy, ny finoanan'i Jesosy ary ny fialana amin'ny fahotana. Ny olona niala tamin'ny fahotana dia tsy hoe ny tenany nanala azy tao anatin'ny fahotana, fa nisy ilay fanafahan'i Jesosy Kristy azy tao anatin'ny fahotana. Rehefa nino an'i Jesosy izy dia nafahan'i Jesosy tao anatin'ny fahotana. Za izay mitory-teny aminao zao taloha zao mifoka sigara, dia rehefa nino fa tsy hahafaty ihany ny fialako amin'ity sigara ity noho ny finokan'i Jesosy, miala am-pinoana, ajanoko ity, ariko ity amin'ny anaran'i Jesosy, dia afaka hatramin'izay ka hatramin'izao moa efa taona maro zay
nanafany Jesosy aho afaka tanteraka. Ianao koa inona ny fahotana mety mamatotro anao rehefa mino an' Jesosy ianao a dia afahana ihany koa ianao. Eto mamporisika ny ten'Andriamanitra hoe isika zay efa noafahana, isika kristianina zay manompo an'Andriamanitra ka efa nafahany Jesosy tamin'ny fahazaran-dratsy a, toy ny hoe tsara ny fanarahana Jesosy fa tsy faly aminao ny devoly e. Mieritreritra mihitsy ianao manao hoe efa afaka dia hipetrapetraka fa tsy faly aminao ny devoly, tsy faly aminao ny devoly fa avy izy hitondra fanaratsy hafa indray rehefa tsy miambina. Dia zay mahatonga ny Paoly eto milaza hoe aza mety ho azony zioga ny fanadevozana indray, aza miverina any amin'ny tany ny fanadevozana intsony. Zanak'Israely dia andevo 700 taona tany Egypta, fa rehefa tody zavatsarotra izy ireo teny an-dalana rehefa nitarihan'i Mosesy ho any amin'ny tany Kanana, nisy ny fizan-toetra, nisy ny zavatsarotra, nisy ny tsy fisiana, dia nieritreritra hiverin-dalana. Tomany ny olona izy tamin'izany alina izany hiverina any Egypta. Tomany fitomanina hiverin-dalana, iavana aza mieritreritra hiverin-dalana mihitsy ianao fa tomoera tsara. Fenoy zava-panahy ny fonao, fenoy zava-panahy ry havana. Saintsaina ny zavatra any ambony ozy ny ten'Andriamanitra. Kolosiana 3:2. Saina ny zavatra any ambony dia any amin'izay toeran'i Kristy. Rehefa misaintsaina an' Jesosy ianao, rehefa misaintsaina ny sitrapon'Andriamanitra ianao, rehefa misaintsaina hanao ny marina ianao, dia tsy miala mihitsy tao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fa mitoetra tsy manana ia ao amin'io fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana io. Izay ary ny famparizana miainantsika androany ny mazava-doza ny fo izay tsy misy an'Andriamanitra. Zay no hevitra ny miainantsika androany dia aza vela ary isy zavatra haka ny toeran'i Jesosy na hoe sampony fo eo amintsika fa ataovy loha laharana, ataovy voalohany foana Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fikatsaranaan'Andriamanitra ataovy voalohany, mivavaka fionana amin'Andriamanitra, aza vela hiaina mihitsy. Ny famakiantsika Baiboly, ny fisaintsainantsika ny ten'Andriamanitra, fenoantsika toroteny, fitiavantsika mihaino toroteny, aza vela hiala ao aminao mihitsy zay fahasoavana amin'ny Andriamanitra anao zay fa aoka hitohy androso hatrany miara-panahinao. Zay ary fa dia Jesosy Kristy any ampitombo antsika ny talenta zay efa nomenantsika, Jesosy any ampitombo ny fahasoavana zay efa nomenantsika, Jesosy any hitahiry antsika hatramin'ny farany. Da iny Andriamanitra tolotoloka manao velonanao ny anaran'i Jesosy aho ary mbola tsy miverina eny amin'ny ranomanitra amin'i Jesosy Kristy dia amin'ny manaraka ilay antsika eo na hito toerana ity. Da iny Andriamanitra.